Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Hivavaka sika ry havako. Raha izanaka fanahy masina tsara indrindra. Midera ny falebiazanao mbola nomenao tombonandro mpahavelomana. Mpisaotra anao ka miray fo miaraka amin'ireo vahoaka ny lanitra manao hoe masina Jehova tompony maro. Heniky ny vonany ny tany rehetra. Amen. Manantona anao ray malala mialalan'i Jesosy Kristy zanakao. Indrisy tokoa firenena mpanota. Olona mavesakeloka taranaka mpanao ratsy zanaka mpanao meloka. Indro nomenao nindra fonao. Trapamonjena. Nandray izao maraim-baovao zao. Mamelany elokay mamindrafo aminay Jesosy. Esoriny tsy fahamarinana rehetra aty anatinany. Dory amin'ny rano sozany tompo. Azahoana indray fiainana vaovao. Anjakany ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina. Irao ny fananao mahery. Miaraka aminay tsirairay avy amin'ny tian'io ty indray. Mangetahetanao zahay. Mosarenanao zahay. Koa velomy amin'ny alalan'ny teninao indray. Ny tsirairay avy. Io ny teny tompo. Misaotra Jesosy io. Anao ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Miarahabatsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Ary dia mbola ampitomboina amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Teny ampahirizana antsika dia ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy nosoratan'ny Marika. Marika toko 9, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Tantara izay fantatsika loatra izany. Marc chapitre 8 verset 1 à 9. Rehefa hita izany, vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe: tamin'izany andro izany, no nibetsaka indray ny vahoaka teo, sady tsy nanan-koanina izy, dia nantsoiny Jesosy hanantona azy ny mpianany ka nilazainy hoe: mahonena ahy ireto vahoaka. Fahateloana izay no nitoerany taty amiko, sady tsy manan-koanina izy. Koa raha ampodiko ho any an-tranony mbola tsy hinana izy, dia ho reraka eny an-dalana, sady avo-lavitra ny sasany. Fa ny mpianany namaly azy hoe: aiza no azahoana mofo aty anefitra avoky ireto olona ireto? Ary izy nanontany azy hoe: misy mofiry mo any aminareo? Ary hoy ireo: fito. Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany vahoaka, ary dia nandray ny mofito izy ka nipetraka, ka rehefa nisaotra dia novakiny ka natolo ny mpianany mba harosony. Dia narosony tena noloan'ny vahoaka izany. Ary nisy hazan-drano madinika vitsy tao aminy, ka rehefa nanaovan'i Jesosy fisaorana ireo, dia nasainy naroso teny anoloany koa. Ary nihinana ny olona, ka devoky, ary nangony ny sombitsombiny sisa tsy lany, ka nisy 7 sobiky, ary tokony 4,000 ireo. Dia nampidiny izy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa malala amin'ny tompo, rehefa lasa niakatra any an-danitra ny tompo tamin'izany andro zany, dia betsaka mandraka ankehitriny ny zavatra tsaroany ny saintsika amin'io zanak'Andriamanitra mahagaga io. Ny afatra izay napetrany, ny fanasitranana, ny famelan-keloka, ny raisina taminy, ny fampianarany, ny fiantrana. Ary ato amin'ny fiantrana indrindra ary no tena nitarika ny saiko anio, ka nahatonga ahy ny safidy izao lohateny izao hoe: aza kivy
onena ny malalana izy i Jesosy izany. Hoy izy teo hoe mahonena ahy ireto vahoaka ireto. Olona anarivo ny ry havana malala no tsy manan-kelofana fahasimba trano ankehitriny ry havana any amin'ny firenetsika, indrindra any amin'ny fatriny atsimo antsinanan'i Madagasikara iny. Vahoaka efa very fanantenana, kivy sy mitanotrika, mahatsiaro mijaly fadirany ofana, noho ny loza ny anjadin'ny orana sy ny rivotra eny ivelany, mitampifipify eny anjoron-dalana rehetra eny. Very ny entana isan-karazany izay nikelezany aina, ny anjery ny trano izay nandaniana vola be, ketraka ny saina, milofoka mahonena izany ry havana. Misaotra an'i Jesosy anefa fa na dia tsy tia intsony azy izy dia mbola mijery ny vahoaka ihany izy ary miteny hoe mahonena ahy ireto vahoaka ireto. Ka ny olombelona izay mahatsiaro an'io teny io, na vahiny io na malagasy retan-drazana, dia samy misento avokoa amin'izao ka mangoraka ny namany. Ao efa mikasa izay hanolotra izay foy hamonjena ny mpiretan-drazana, satria teny nataony Jesosy tamin'ny 4 arivo taona tany amoron'ny Galilea tokoa moa izany, ka mbola nataony koa amintsika ankehitriny. Ny fiantrana hoy Jesosy, satria dia ny teny milaza hoe sambatra ny miantra, fa izy no hiantrana. Hitarika ny saina izany mba hifampiantra koa isika ninona zavatra mahazo ny hafa na dia tsy mpiretan-drazana azy. Eny, ninona zavatra manjo ny mpiarabelona, mety ho loza ara-voajanahary izany, mety ho aretina izany, mety fatotra amin'ny fahotana izany, betsaka dia betsaka ny tokony hiantratsika. Inona ary nahatonga an'i Jesosy ho nalahelo ny vahoaka amin'izao tantara izao? Hitarikantsika n'izany fiantrana izany. Onena Jesosy fa nihafy hatelona ny vahoaka. Onena Jesosy fa tsy nanakoanina ny vahoaka. Onena Jesosy fa lafo-podina ny vahoaka. Raisitsika tsirairay avy izany. Onena Jesosy fa nihafy hatelona ny vahoaka. Rehefa avy tany Tiro sy Sidona mantsy Jesosy dia nandeha tany amoron'ny ranomason'ny Galilea. Vahoaka betsaka no nanaraka azy tamin'izany lalàna nombany rehetra izany. Vahoaka nitady fanasitranana, vahoaka ny hainy ny fampianarana, fa ny nampalahelo koa fa tamin'ireny koa aza dia nisy koa vahoaka izay te hizaha toetra ny Jesosy. Koa amin'ireo toetra telo ananan'ny vahoaka izay voatanisa ireo, dia tsy misy vokatsoa ho azo raha tsy mihafy. Manao ahoana ny filaharan'ny olona raha haka fanafody eny amin'ny dispensaire na toerana fitsaboana na ataontsika farmasia. Vahoaka vitsy dia vitsy nefa tsy mahazo amin'ny maraina ny ankabeazany dia zao voatery miverina koa amin'ny hariva. Raha miasa eo manko dia tsy maintsy misosoka koa ny hafa ka voatery tsy maintsy hiafy. Tsy nitoy izany fa no nanaovan'ilay marary 7 taona tany Betesda hoe raha hitsena ny rano ka andeha aho dia misy olo-kafa misosoka eo amin'ny loko. Ary ny te hiaino ny fampianarana indray, mahamenatra moa no atao hoe bado. Tsy mba mahalala na inona izany ka dia tena tiany izany hoe fampianarana izany. Tia fianarana ny vahoaka amin'izao fotoam-pandrosoana izao. Ary mandritra izany fotoana ianarana izany dia miafy ny tanora, ny ankizy. Ny an'i Jesosy anefa tsy mba fampianarana arano fa ara-panahy. Izay toa zavatra vaovao tamin'ny vahoaka dia ny fanazavana ny vahoaka ny lanitra hoe ny fiainam-baovao koa azon'izay mino, ary ny toetra amam-pomba mety ahazahoana izany fiainam-baovao izany. Ka izay faly te hahazo fahasambarana ary dia tsy maintsy miafy
betsaka nyrety vahoaka reto te hiaino ny fampianaran'i Jesosy dia niaritra tao. Onena Jesosy satria niafy hatelona ny vahoaka. Ary ireo izay te hiza-toetran'i Jesosy koa dia tahaka izany koa. Niafy koa izy, niandry izay teny diso na hevitra tsy marina havoakan'i Jesosy hoentina hiampangana azy nandritry ny hatelona. Ary ireo indrindra koa no nampalahelo ny tompo, ary efa nampitomany azy izany tany Jerosalema ka nanaovany hoe ry Jerosalema impiry moa aho no te hamomba anao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany nefa tsy nety ianao. Onena Jesosy. Ka aiza amin'ireo fiafiana 3 karazana ireo ary no mba niafitsika koa kristianina malala. Faharoa, onena Jesosy fa tsy mba manakoanina ny vahoaka. Izany dia fahoriana nety ny zanak'Israely tany anefitra taloha koa izany. Migaingaina ny andro, mamely ny rivotra, mirotsaka ny famana tamin'ny alina, kanto daholo izany rehetrarehetra izany. Fa rehefa ny kibo kosa koa no tsy misy sakafo dia matsiaro reraka. Rehefa niala teo anefitry ny barana ary tonga tao Tabera, lalaka telona avy ao amin'ny tendrombohitra Sinay izany, dia nitaraina nona indray ny vahoaka tamin'ny Mosesy ka nimonimonna. Onena azy Mosesy fa tsy manakoanina izy. Te hiantra an'ireo vahoaka ka nangataka tamin'i Jehovah izy hoe rehefa nandre ny teny fimonomonomana hoe tsaronay ny hazan-drano izay nohaninay maimai-poana tany Egipta mba amin'ny voatango sy ny tongolo samihafa karazana. Fa izao kosa dia maina ny ainay. Eny, tsarona maina tokoa ny aina rehefa tsy misy ny sakafo hohanina. Nefa eo ampatsiarovana ny teny hoe aza manahy ny amin'izay hohaninareo tsy arovana ny voromanidina sy mamafina mijinja, nefa dia mahazo hery fa misy mpianatra. Honena Jesosy fa tsy manakoanina ny vahoaka. Izay tsy manakoanina rehetra ry havana dia mahonena ny tompo avokoa izany. Jereo koa ny any amin'ny tantarany any am-panjaka voalohany any amin'ny 720 any izay milaza ny fiafiana nataon'ny Eli mpaminany lehibe, nefa dia mpaminany ny Jehovah ry havako. Rehefa avy nampiseho ny herin'Andriamanitra tamin'ny mpaminany Baly izy dia niainga tao Beersheba, ary dia namakivaky ny hevitra izy, vizaka tanteraka rehefa alina ny andro, natory teo ambany anjavidy, renaka izy ka tafiteny mihitsy ilay mpanjaka lehibe hoe okizay halao ny aiko. Rehefa natory anefa dia tsy azo nitory noho ny hanoanana. Onena azy Andriamanitra ka naniraka ny jely nitondra mofo sy rano amin'ny tavoara. Rehefa avy nihinana dia nizotra ho an'ny Oreba izy fa nanana hery ampy hoentina mandeha 40 andro sy 40 alina amin'ilay sakafo. Honena Jesosy fa tsy manakoana ny vahoaka. Ry mpiaino malala, ry mpiaino ajaina, manao ahoana koa ny mosarenanao? Mosarena inona izao ianao ankehitriny? Mosarena mpiadanana va? Mosarena mpiainam-baovao va? Mosarena hery fitanjaka sy fahasalamana va? Mosarena mba ho afam-panadinana va? Mosarena mba hovondren'Andriamanitra amin'ny loza maro samihafa rehetra miseho amin'ny fiainana? Fikiro ny tenin'ny Jona manao hoe, i apôstôly Paoly azafady tompoko manao hoe, mifalia amin'ny fanantenana, miare tamin'ny fahoriana, mahare tamin'ny fivavahana. Aoka hoy ny tompon'ny fivavahana sy ny fifonana ary ny fisaorana ihany no entintsika mangataka ny zavatra rehetra eo amin'ny tompo. Fahatelo farany, onena Jesosy fa lafim-podina ny vahoaka. Ny mandeha lavitra rehetra dia tsy maintsy mitondra vasy hohanina eny an-dalana, satria rehefa ela mantsy
no niafiana amin'ny didy matsiaro vizana tokoa ary nona ary tsy maintsy ahandro sakafo. Mampalahelo anefa raha ny mpandeha lafim-pidina no tsy ho voky dia tsy ho tonga amin'izay tany ombany, fa tsy maintsy ho resena-pandehanana. Ka dia hitan' Jesosy alohan'ny fotoana tokoa izany ka honena izy rehefa andeha ny vahoaka. Rehefa andefa ny vahoaka fotsiny amin'izao izy. Olona mety mitondra zaza amin'izany, ny vehivavy, ny malemy rehetra, eta mavesatra izany amin'ny lafim-pidina. Ny tsy manana olona ialofana amin'izay tanàna andalovana rehetra ireny. Matery saina izany amin'ny lafim-pidina. Mitahotra ny fahavalo koa etsy an-dany ny jiolahy eny an-dalana mety ho androba. Manahirana ny saina aby zany. Koa ireny raha tsy ampy ny hery sy ny fitaovana dia ahavizana tanteraka. Etsy koa ny orana, ny hafanana mahamay. Mampanahy izany amin'ny lafim-pidina. Izany rehetra izany dia nahatonga an' Jesosy hangoraka ny vahoaka ka hoy izy indray hoe mahonena ireto vahoaka ireto. Eny, honena tokoa Jesosy fa lafim-pidina ny vahoakany. Manao ahoana izany nahazo an'i Jakoba rehefa nandositra ny fahatezerany Esau izy? Indro nizotra irery tany anaty ala izy. Nandositra ny Labana day indreniny izy. Tsy nahita ondana amin'ny alina ka dia ny ondana vato irery teo amin'ilay toerana atao hoe lozy. Ary novany Jakoba anarana hoe Betela izany satria hoy izy rehefa nifoha tamin'ilay nofony tsy hafa ity ozy izy fa tranon'Andriamanitra. Satria nahoana? Honena azy Andriamanitra. Satria niseho tamin'ny alalan'ny nofy izy nanome hery azy. Hafa koa fehiny izany rehetrarehetra izany. Mahonena ny miafy hatelona. Mahonena ny tsy manan-kohanina. Mahonena ny Jesosy ny lafim-pidina. Ny fijalian'ny vahoaka no hita tamin'izany. Koa raha tsy misy mpiantra ny mijaly sy sahirana dia loza no anjoantsika zanak'olombelona. Nefa kosa vao maika mahamenatra ratsy, mahavaly ny soa na dia kely akory aza amin'izay niantra azy isika. Jesosy niantra ny vahoaka. Nefa ny vahoaka ny antrany indrindra no ny antsoantso hoe, zay no mampalahelo, omboy amin'ny azo fijaliana izy. Rary ve zany ry havana? Mba mety ve zany ry havana? Mampalahelo tokoa izany. Nefa naka fomba ny olona tsy mangoraka namany izany. Tsy tokony fampiantra ve ny kristianina ry havana malala? Mianara ary amin'izao ataon'i Jesosy izao. Aza mitsipaka ny lakana ny mitana ry havako malalako. Andao isaotra an' Jesosy. Eny, mety misy koa mpanompon'Andriamanitra, mety manana ny fahalemeny, mety manana ny tsy fahamendrehany, ny zara ny sakafo tanahy aminao sanandro aza jerena ry ny fahalemena mety hoe ataotsika zavatra mety nampalahelo antsika amin'izany mpanompon'Andriamanitra izany. Aoka hanana ny fony Jesosy itsika. Tsarovy ny soa nataony. Na dia kely monja aza ry havana. Ry kristianina malalo, Jesosy homena isanao. Fa efa niafy ela isika, nona isika, lafim-pidina isika. Eny ry havako lafim-pidina tokoa ka mitady vatsy sy mitady mpanoro lalana. Hody isika rehefa tonga ny andro ialantsika eto. Lavitra ny lalana ry havana. Ny tompo anefa honenanao, honenay sy mizara isanandro ny mofito sy mampitombo azy. Efa samy nahazo ny anjara sakafo ny avy izao ary nefa toa tsy mahalala misaotra azy. Izao sy anao. Aseho azy ny herim-ponao dia hitombo koa ny vatsy izay hoentinao mody
any amin'ilay fitoerana efa nomaniny asianao ka nanaovany hoe andeha aho eo. Hanamboatra fitoerana ho anareo ary izay itoerako ny itoeranareo. Tsy te hisaraka amin'ny olon'i Jesosy. Hoy Jesosy aminao sy amiko indray amin'ny tian'io ity hoe azakivy onena ny malalany izy. Aoka isika ho mpamindra fo tahaka ny raintsika mpamindra fo dia ho paradisa sahady izao tany ianantsika izao. Andehanantsika hanatrika ilay Jerosalema vaovao nampanantenan'ny Tompo atsika. Tianao Jesosy ry havako mahireza mahatanja tany mafy Kristy. Amen. Vavaka isika. Sotra Tompo, sotra ry ilay be fiantra. Mankasitraka amin'ny fampahirizana, sotra amin'ny fitiavana izay asehonao anay isanandro isanandro. Nametraka feno ampelantananao izany teny izany. Anao ny teny Tompo. Iraka fotsiny ity mpanompo tsy mahasoa tsy mendrika anao ity. Manomboka amiko alohan'ny hafatra. Izay vao ho aminay tsirairay avy miaina. Ka io ny teny hoaina ho an'izay mahazo azy tokoa ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Mitsangana Jesosy amin'ny voninahitra fa lehibe tokoa ianao. Misandrata amin'ny hery sy ny fahefana hanananao. Dia raha ny mandrakizay ny voninahitra. Raisampinoana ary ny fitahiana afako. Ny tsodranomasina ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta manao hoe aza matahotra ianao. Fa momba anao aho. Ary aza mierikirika foana. Fa izao ny Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanakavana ny fahamarinako aho. Hiday anao any Jehovah ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao lalandavany Jehovah ka hamindra fo amiko sy aminao. Hanandratra ny tavany amiko sy aminao any Jehovah ka hanome atsika ny fiadanana. Mandehana ary Tompo amin'ny fifalian'ny Tomposika. Hoy Paoly, mifalia. Hoy izao indray hoy Paoly hoe mifalia. Azy rery ny voninahitra. Atsika ny hananana foantra. Atsika ny fananana toetra ny Kristy. Atsika ny fandehanana ny fiadanana. Amen.